Torolalana ahazahoana sakafo voakajy sahaza an'io be ronono isan'andro. Anisan'ny fiariana mampidi-bola ary azo hanatsarana tsara ny fari-piainana ny fiompiana omby be ronono raha voakarakara. Raha ny fiompiana amin'ny ankapobeny no jerena, ny famokarana ataon'ny biby dia miankina indrindra amin'ny sakafo omena azy. Izany no antony ampiasana sakafo ara-dalàna sy hitadiavana ny fomba mety ahazahoana sakafo voakajy sahaza ny omby isan'andro. Ny atao hoe sakafo voakajy sahaza, izay antsointsika ihany koa hoe formule, dia ny sakafo afaka manatanteraka ny filan'ny biby iray mba hitaizan'ny vatany sy entiny mamokatra. Ny hoe vokatra moa dia tsy voatery hoe ny ronono ihany, fa mety ho ny asa ataon'ilay biby na ny fitombony lanjany isan'andro ihany koa. Mila hery, protéine, mineraly ary rano ny omby mba entiny hitaizan'ny vatany sy hamokarany. Ireo rehetra ireo dia tsy maintsy hita avy amin'ny sakafo izay omena azy. Ny tanjon'ny fikajiana atao arak'izany dia mba hampifanaraka ny tolotra avy amin'ny sakafo sy ny filan'ny omby. Manampy ny mpiompy amin'ny fanaovana io formule indrindra ny fifamanoro. Ny orinasa fifamanoro dia misahana ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra eo amin'ny lafiny fambolena sy fiompiana. Ny fananany laboratoara ary fomba afaka mitily ireo hery sy otrikaina entin'ny sakafo ho an'ny biby dia ahafahany manao ny fikajiana ny sakafo sahaza ny omby isan'andro, izay manampy betsaka tokoa ny mpiompy eo amin'ny fanatsarana ny vokatra omen'ny ombiny. Biby mandinika ny omby ary mifototra ny vilona ny sakafony. Raha ny fomba nahazatra antsika hatramin'izay dia navela iroka eny rehetra eny ny omby mba hihinana vilona. Misy ihany koa no mampiasa ireo vilona maniry ho azy ka mihaza izany isan'andro ho an'ny omby. Amin'ny maintany dia mahazatra ny olona ny mampiasa ny mololo. Ao koa anefa ireo sakafo tsy dia mahazatra loatra toy ny vatan'akondro, ny saonjo hazo. Ho fanatsarana izany dia nanao fikarohana momba fambolena vilona ny fifamanoro ka efa maro ny mampiatra izany ankehitriny. Mba ho fitsinjovana ny fahasarotana dia misy ireo mpiompy no mitahiry vilona amin'ny alalan'ny vilomaina na ny otrik'bilona. Ho an'ny karazan'ny mpamokatra ronono dia mila sakafo fanampiny ny vilona mba hahatratrara ny vokatra farany ambony azo nomena. Io ilay ataontsika hoe provandy. Miovaova arakaraka ny vanim-potoana nefa ny karazam-bilona misy, na vilona zaina izany na vilona vilena, ka tokony hiova manaraka izay ihany koa ny provandy ampiasaina. Ny fangaron'ny provandy izany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny vilona izay omena ny omby amin'ny vanim-potoana iray ka mila kajiana arak'izany. Toy izany izao ny ataon'ity mpiompy iray ity. Ny foto-tsakafo omena ny omby dia ny sakafo fototra izany aloha dia ny vilona. Dia manarakaraka ny provandy. Dia eo izany izahay amin'ny resaka provandy manaraka izahay ny formule arakaraka ny fiovan'ny vilona volena. Ary eo koa ny miankina amin'ny sokajin'ny omby izay ompiana izany. Rehefa manome sakafo dia manatanteraka ny filan'ny omby hatramin'ny famokarana ny tanjony. Ny kasinga entin'ny vilona nefa dia tsy mahatanteraka izany filana hatramin'ny famokarana izany, fa ny fitaizam-batany fotsiny ny tratrany. Etsy andaniny, raha ny hery sy ny protéine entin'ny vilona eto amin'ity ohatra ity ny jerena dia tsy mitovy koa ny ronono vokatra avy amin'izy ireo. Tsy mifandanja izany ny sakafo raha vilona fotsiny no omena ny omby. Ampiasaina ny provandy noho izany mba ahazahoana sakafo mifandanja, izany hoe mamokatra ronono mitovy eo amin'ny hery sy ny protéine entiny. Raha mbola tsy tratra ny tanjona amin'ny ronono tokony ho azo dia manampy provandy efa mifandanja indray mba hanenjehana izany. Dia izay no kajo atao ahafahana mamoaka ilay formule.
tena koa fa hoe fa manana le rasy efa tena pur sang tokony azo ronono 2.5 ka raha tsy mampiasa le provandy azy ao dia mitotona any amin'ny 10 litre le izy satria mitaky an'le provandy io zany filan'le omby moa eo amin'le fiafaran'le ronononao zany tsy dia mateza raha tsy mampiasa provandy ianao. Zany hoe afaka terena elaela zany le omby taona maharitra. Dia eo koa zany amin'le mampiasa provandy ianao mazoto homana ny omby. Dia ny kalitaon'ny ronono manatombo. Araka ny voalaza teny aloha dia foto-tsakafon'ny omby ny vilony. Mandritra ny taona dia misy fotoam-pambolena intelo: ny fahavaratra, ny verim-boly ary ny maintany na ny voly avitra. Ireo vilona ireo anefa dia tsy misy maharitra azo ampiasaina mitohy mandritra ny taona fa voafetra avokoa. Ireo vilona fahavaratra ohatra dia mifarana ny volana May any ho any ny fanomezana azy. Ireo natao verim-boly indray dia manomboka ny tapatapaky ny volana Marsa vao azo ampiasaina ary mifarana ny volana Aogositra. Ny vilona natao voly avitra kosa dia tapatapaky ny volana Jona eo dia efa misy mampiasa raha ritra meloa ny tanimbary ka mifarana ny volana Novambra. Raha mahavita mitahiry vilona indray ny mpiompy dia afaka mampiasa izany mandava-taona. Ireto ohatra misy karazam-bilona vitsivitsy azo ampiasaina. Mandritra ny fahavaratra dia ny katsaka, ny penisetom manafarin'ombo isika, ny bracaria, ny chloris, ny vesy ary ny trèfle. Eo anelanelan taona indray dia ny radisy, ny avoanina, ary amin'ny maintany dia ny avoanina sy ny raigrasy. Efa maro ireo mpiompy no manaraka ireo fotoam-pambolena ireo. Le formule zany miovaova isaky ny vanim-potoana zany. Ohatra hoe fahavaratra dia manaraka an'izay le formule. Ohatra hoe maintany arakaraka an'le vilona ampiasanay zany. Ohatra hoe milolo fotsiny zao atsoaty zao dia milolo sy raigrasy no ampiasanay. Satria moa zany zao manomboka mambolegra raigrasy dia formule tsy maintsy mifanaraka amin'izay zany no ampiasanay. Raha te hanana ilay formule izany ny mpiompy iray dia ilaina fantarana tokoa ny vilona ampiasaina. Fenoina amin'ny provandy izay filan'ny omby tsy feno ny vilona. Noho izany dia mila fantarana koa ireo akora mety ho hita amin'ny mpiompy hanamboarana io fanampin-tsakafo io. Io tsy andaniny dia ilaina koa ny mombamomba ny omby satria samy manana ny filany izy ireo arakaraka ny sokajiny avy. Ao ny reny omby mitery, ny vatotr'omby, ny zanak'omby, ny omby bevoka manomana fiterahana ary ny omby lahy. Ary farany, takehan'ny fikajiana ihany koa ny fahafantarana ny lanjan'ny omby. Tsy sarotra akory ny mahafantatra amin'ny ankapobeny lanjan'ny omby iray fa afaka manao izany avokoa ny mpiompy rehetra araka izao fanazavana izao. Misy metatra voatokana natao fandanjana ny omby ka ny lanjany avy hatrany no hita eo. Refesina ny manodidina ny tratrany ka izay refin'iny no lanjan'ilay omby. Ity omby iray ity izao dia milanja 720 kilao. Azo atao koa anefa ny mampiasa ny metatra ruban ka misy tabilao ahafahana mamadika ny refita ho lasa lanja. Rehefa fantatra ireo rehetra ireo dia azo atao ny manao ny fikajiana ny sakafo sahazan'ny omby tsirairay isan'andro. Ity izao misy ohatra sakafo voankazo iray azontsika ampiasaina amin'ny fahavaratra. Ny sakafo fototra eto dia ny kizôzy sy ny vilona zaina miaraka amin'ny lanjany tokony omena isan'andro. Ny akora nampiasaina hanaovana ny provandy indray dia ny katsaka, ampombom-bary malemy, ny fakamboanjo, ny vovoka korandrika, ny sira ary ny CMV. Ireo
dia miaraka amin'ny fatran'ny akora tsirairay tokony ho hita ao anatin'ny 100 kilao ary koa ny mety ho vidin'ny provandy 1 kilao rehefa vita. Ary farany dia ny fatran'ny provandy omena ny omby arakaraka ny ronono vokariny. Ny formule izany dia natao amin'ny mpiompy rehetra tia azy vokatra tsara na ihany koa ireo manana olana ara-tsakafo. So ianao madama fa tonga? Ie, fa manana problema kely zany eo amin'ny resaka dresy. Tsy dia misy loatra izy tato ato dia te hanaova provandy zany. Provandy tsisy dresy. Tsy maninona ka azo atao zany izay moa no tena antony andalindalovana hoe dia nidina be indray zany ronono ao. Dia miova mihitsy aloha. Sady tsy efa hiova koa ny vilona. Efa hiova mihitsy ati hiditra ny azy. Ho an'ny mpiompy hatrany ny asa ataon'ny teknisianina. Manazava amintsika ireo asa fanaony mahakasika ity formule ity ny teknisianina iray. Fomba ataonay zany fanerasera matetika izay dia mampahafantatra azy ny zavatra misy sy ny zavatra ataon'ny fifamanora. Dia manontany azy ilay hoe inavy ny sakafo inareo amin'ny omby. Ohatra firy kilao ny omby dia lanjaina eo zany ilay omby dia manontany any koa hoe firy ny ronono azony dia iny no amenoana ilay izy. Dia rehefa azonay rehefa asainy mahazay dia alainay ilay sarany izay fanaovana fifamanora dia ampiarahanay amin'ny lopisy dia alisana makany amin'ny centre amin'ny fotoana an-talovana. Mamerina ny vokatry ny fikajiana any amin'ny mpiompy ny teknisianina ary manoro lalana azy ny tokony atao ihany koa. Ay am madame. Ay tonga ianao. Manao to. Ka di formule satria izy ianao hoe efa vita ao ka anasa ilay vetivety azy iare dia arao tsara fotsiny izy ity hitanao. Tsy zany izao hoe ny ronono hoan'ny isan'andro dia reto ny lanja amin'ny provandy. Dia ity hoan'ny provandy 100 kilao dia reto mifangarony fa raha ohatra hoe 10 kilao fotsiny no ampiasainao dia mizara 10 zany ireo fatra rehetrarehetra ireo. Dia io zany ny zavatra ampiasainao. Dia izy moa zany tsy azo ampinonoina amin'ilay reniny intsony? Tokony tsy nono amin'ny reniny intsony satria ny tsara kelinao efa tsara. Faterena dia ampisotroina satria hitanao ty misy fatrana ronono sotroina isan'andro. Ka raha vao ampinononao izy dia tsy fantatra intsony zany izay ronono laniny. Faterena ny reniny dia ampisotroina manokana izy dia fantatao tsara zany dia voahaja tsara io. Dia mahasoavy. Dia aza misalasala raha mbola misy ny ilaina fa donc dia mila tanàna zao dia efa faly aby fa dia mba hanao aby toy izy. Ny faritra rehetra eto amin'ny nosy dia afaka mampanao io formule io avokoa. Atao tonga eo am-pelantanan'ny tompon'andraikitra fotsiny ireo zavatra rehetra ilaina amin'ny fikajiana voalaza teo aloha. Fomba maro no mety hanatanterahana izany. Eo ny fifanatoana mpiompy sy ny teknisianina izay afaka mifandray amin'ny tompon'andraikitry ny fifamanoro avy eo. Azo atao koa anefa ny mandefa izany fangatahana izany amin'ny alalan'ny mailaka na alefa paositra. Fomba tsotra azahoan'ny tompon'andraikitra ireo zavatra ilaina ireo ihany koa ny fifandraisana ny telefaonina. Araka izay hitantsika rehetra izay dia tombony lehibe ho antsika mpiompy ny fahafantarana fa afaka manana sakafo voankazo sahaza ny omby isan'andro isika. Ny formule mantsy dia tsy voatery fangaron'ny provandy fotsiny ihany fa miaraka amin'ny fatran'ny sakafo rehetra tokony ho an'ny omby isan'andro koa. Lanja ny vilona, lanja ny provandy mba hatanteraka ny filany ka ahafahany mamokatra araka ny tokony ho izy sy mba azahoantsika mpiompy tombony bebe kokoa. Ny fanetanana zany apitako amin'ireo mpiompy namana
dia ny fampiasana ny formule satria hita vary tsapako mahitsy zany fa misy tombontsoa be dibe zany amin'ny fampiasana ny formule satria mateza zany tantsaha zany tsy mora mahafantatra fa hoe na fatra ny vilona omena aza dia tsy hitan'ny tantsaha zany ny fatra ny vilona omena fa hoe manome vilona fotsiny dia omena fa io raha vao tsy mifanaraka amin'ilay formule ampiasanao izy dia na ny tombontsoa aza tsy misy ka zay zany hoe manentana an'ireo tantsaha rehetra mba hampiasa ny formule sady izy tsotra mampiasa azy.